Alléluia. Mirabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Tao tena mbola apetraka tsika eo ambany fitarihan'ny fanahy-masina trany ny fotoana rehetra izay ao ataontsika androany. Eny Jesosy saotra anao izay satria ianao no tena nanome an'izao fotoana izao indray ahafahanay tena mbola mijoro hitory ny teninao izay apetraka ao ato anatinay tsirairay avy. Fanahy-masina sokafy hatrany ny fonay, masom-panahinay, sofim-panahinay mba tena hay handray ny teninao zahay. Fanahy-masina tsy mahay na inona mpanomponao fa mangataka anao tena amenao tanteraka ary ampisy ny teny ety ambavako mba tsy hiteniteny foana fa tena izay sitraponao Jesosy nozarainy eto amin'izao toeran'izao. Mankasitraka Jesosy malala amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Dia raina mandrakizay ny anaranao. Alléluia. Amen. Mbola misaotra ny tompo hatrany tena hoe afaka nahazo tombontsoa-pahasoavana afaka mitory eto indray ihany koa amin'izao fotoana izao. Tsara Jesosy. Alléluia. Tena hoe fanahy-masina dia endry ary ny révélation apetraky ny tompo aty anatiko dia tena tsy manalavitra amin'ny mpanompony teo fa amelabelatra an'iny ihany koa ary tena hoe hanampy satria dia tena presque tena le révélation napetraky ny tompo aty anatiko ihany no napetrany tamin'ny mpanompony teo aloha. Alléluia. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy dia miova, tsy miova ny tenin'Andriamanitra. Amen. Fa ny révélation no samy hafa nomeny mpanompony tsirairay avy. Amin'izao vaninandro faran'izao ary tena hoe raha mandinika tsika hatramin'izay dia tena programme ny Satana. Voalohany dia tena mamotika tokantrano. Amen. Ary io tsy manavaka na iza indrindrindrindra ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny tena cible. Pasteur, olona tena ireny bebe ositra ireny satria any ny poteny raha tia namotika ministera anankiray izy. Dony hoe jerentsika ireo mpanompon'Andriamanitra lehibe any ivelany ireo misy tena hoe rava-tokantrano. Meko exemple fotsiny ianao hoe nisy ny saram-panambadiana. Anisan'izany izao pasteur Chris, anisan'izany izao ny pasteur Bénigne. Kanefa izao nisaraka izao pasteur Bénigne fa tonga saina izy dia miverina tamin'ny vadiny ihany. Dia raina ny tompo. Alléluia. Ary tena hoe mbola namerina mariage vaovao tamin'ny vadiny indray. Tsara ny tompo. Amen. Ny tiako tenenao anatin'izany tsy kritika mpanompon'Andriamanitra tsika sanatria fa tiako hanairana anao fotsiny hoe tsy miasa ve Andriamanitra? Tsy miaro ny tokantrano ve Andriamanitra? Matoa hoe misaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra? Eny, miaro ny tokantrano tokoa izy. Fa saingy izao misy discipline, misy lalàna efa apetraka Andriamanitra hatramin'ny voalohany ao anatin'ny tokantrano dia mila rahana io. Fa raha vao tsy tanteraka io dia mikorotana ny tokantrano. Amen. Ny lalàna tena ilaina. Meko ohatra fotsiny tsika hoe jerena hoe fifamoivozana. Raha ohatra ka tsisy lalàna mipetraka anie dia mikorotana. Tsisy zavatra mandroso mety misy hatramin'ny accident ary. Amen. Eritrereto hoe samy handeha amin'izay tiany atao daholo ireo fiara rehetrarehetra mandeha eny amin'ny arabe ireo. Dia mety inona mivokatra amin'izay eo? Tsisy circulation mandeha tsara fa mety mitohana. Fa napetraka ny lalàna ohatrany hoe mandeha ny ankavia, ny andeha aloha. Manaja misy zavatra hajaina hoe. Dia tahaka an'izany ihany koa ny tokantrano. Amen. Misy lalàna apetraka Andriamanitra atao efa hatramin'ny voalohany. Izay haintsika tsara izany. Alléluia. Efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo moa ilay izy. Diso haintsika loatra tiako vakianao, tiako teneninao izay efa mahay an'izany tsenjery. Efesianina 5:12.
ahoana ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy ahoana toa tsisy miteny ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekeny amen dia tohizana eo amin'ny 5:20 ianareo lehilahy kosa tiava ny vadinareo tiavany amen taloha za tena tsoroko aminareo fa tsy tiako meno an'io tenin'Andriamanitra indraindray hoe fa ahoana moa zany tena ekena ahoana le fanekena fa tena hoe namboarin'i Jesosy atao anatin'izay ary raha tsy tena tao anatin'ny communion niaraka tamin'i Jesosy vao natakatra hoe inona tokoa le zavatra tokony ekena ary nangataka tamin'i Jesosy hoe meo anahy le révélation ahafahako manapita ary tena hoe ampianatra ny vehivavy maro tahaka anahy ihany koa mety hoe saitsaina zavatra tahaka anahy hoe mandahany io zavatra anisany tena hoe matetika amin'izao any tsy ekentsika vehivavy tokoa io ary tena hoe problème anisany miseho anatin'ny tokantrano hoe io tsy fanekena io amen fanontaniana mipetraka hoe tokony ekena daholo ve zany inona ny tokony ekena dia raha raisina arabaky teny le izy dia mandray vilantsika amen ozy hoe raha misy zavatra tsy mety ataony ve zany dia tsy maintsy ekeko lasa mitsara amen nefa tsy tian'Andriamanitra tsika hitsara alleloia fa tian'Andriamanitra tsika raha vao tsy en communion dia lasa mitsara fa ny zavatra tokony ekena dia zay zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra amen raha hiteny izy zany dia raha misy ny tsy fitovian-kevitra dia afaka mifanakalo hevitra raha misy hoe tsy ekentsika le zavatra teneny dia hoe fa ahoana aloha zay ny ilana antsika amen tsika vehivavy tena hoe manana hevitra koa tsika fa atao izay marimaritra iraisana dia ny lahy alohan'ny vavy foana amen ary ny lehilahy indray ahoana le hoe mitia mivadina tokony hiteny foana ve hoe tiako ianao ozy izy mivadiko izay indraindray ianao ozy izy diso mijery film romantika loatra ozy izy fa sao dia velonao tokony hoe hitondra chocolat foana isan'andro na hitondra fleur foana ozy izy miditra ato an-trano rehefa mba midongidongy izay ianao zany hoe ay ianao tia ve mba tena aiza le fitiavana le hoe tiava ny vadinao io izy izy tsy mila hoe tenena foana rehefa eto foana azy dia efa tianao azy rehefa mbola hitanao eto foana amen ie felan'le lapa amen aloha tsy toisaka ary tena marina zany satria izao tena pozina ao antsika tokoa reny film reny dessin animé reny tena raha bolaza atao hoe tena feheziny ankizy tena hoe jery loatra an'izany satria manino raha sy tena hoe joroky vavolombelona kely aminao mba ho azontsika tsara misy zavatra tena hoe tiako hiala ao anatinao fisainana anankiray izay tena hoe mba tsy handray vilantsika le amin'ny tenin'Andriamanitra amen za tokoa taloha dia tena hoe manonofo tena hoe tena mpijery film tena hoe mahita an'ireny dessin animé reny hatramin'ny fahakely dia hoe misy zany prince charmant tena ohatrany hoe felana hoe conte de fée zany zany tokantrano zany saingy izao ary tena hoe tamin'ny fahakeliko dia tena tiako mihitsy isaky mandray invitation taloha dia ny tena hoe tenin'Andriamanitra ao anatin'izany dia le hoe le vady endriko kosa lova avy amin'ny Jehovah iny le trano sarena lova avy amin'ny Ray aman-dreny dia tiako be zany tamin'izaho mbola kely tsara ery izany vady endry zany hoe lova avy amin'ny Jehovah tena ozy hoe tena za Jesosy tena mba tiako omenao vady endry zany no faniriako dia niandry no lehibe amin'izay ino ozy izy nareo tsy le vady ataoko hoe tsy hoe maditra fa tsy tena izay no nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako
fa tena hoe olona malaza, olona tena hoe tena hoe le olona naratra fo. Amen. Naratra fo izy satria izao mbola kely izy dia efa maty ny mamany, ary ny dadany tsy teto toerana fa tany ivelany, tany an-davitany. Dia tena hoe nipitapita tamin'ny tokantrano, tena hoe taizana bebe izy ary tsy ampy fitiavana. Dia naratra fo hatramin'ny fahakeliny izany, tsy ampy fitiavana, tsy ampy tena hoe tsy dia tena nainty loatra. Izay meny Jesosy anahy dia gaga hoe fa Jesosy tsy izao anie nangatahako taminao. Aiza le vady endry mba nofinofiko hatramin'izay. Teo ny ampianarin'i Jesosy hoe tsy ianao tsy hoe satria mieritreritra hoe le vady endry dia tena hoe tiavana be ianao tamin'ny fahakely koa ianao dia ohatrany efa ampy fitiavana be tamin'ny ray aman-dreny dia ohatrany hoe teo tiavana foana. Fa teo ny tena hoe nampianarin'i Jesosy amin'izay hoe ianao no tiako, ity aloha fa tsy miandry tiavana foana. Amen. Misy fotoantsika raha vao tena ozy teo hoe raha vao tafasaraka tsy en communion amin'ny Jesosy dia mitady hanome tsiny hoe fa ahoana n'izao ny zava-misy. Fa rehefa tena en communion amin'ny Jesosy tsika dia mahatakatra ilay sitrapon'Andriamanitra hoe ianao tiako volavolaina, anasitrana olona maratra ohatra, tena hoe ahay tena ity marina araka ny fitiavana tiako omenanao dia fitiavana tsisy tambiny. Amen. Fa tena hoe mity amin'ny fitiavana madio. Eo verina amin'ilay fanekena amin'izay tsika, teo vao tena hoe fantatro amin'izay ny atao hoe manaiky. Manaiky dia tena hoe manaiky mity tsy miandry tambiny, manaiky ity azy tahaka an'ilay reny izay tsy nananany. Amen. Manaiky ity anazy tahaka ny mety izy tsy nanana bavy ihany koa, ary manaiky ity azy na ninona dia foany. Amen. Satria maninona indraindray manaiky hoe tsy maintsy ity azy tahaka an'ireny, indraindray ianao tena ohatrany hoe raisina ohatran'ireny fa tsy vady. Mandalo an'izany tsika ao anatin'ny tokantrano ao, misy vehivavy maro mandalo an'izany. Dia tena hoe manaiky ok. Indraindray tsika tena hoe le vady, le namana, fa ireo tena hoe tsy maintsy ekenao ireo. Ary indrindra ity ny tena tsy maintsy ekena. Miankina amintsika vehivavy ny atmosfera ao tokantrano. Amen. Dia eo tsika ny tena hoe manaiky. Hitondra ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha hoe mila manaiky hitondra ny vokatry ny fanahy eo amin'ny Galatiana 22. Dia tiako ndao jerentsika io dia amin'izay azontsika tsara ilay tenin'Andriamanitra. Amen. Ao amin'ny Galatiana 5:22 ozy izy dia maninona? Inona avy ireo vokatry ny fanahy? Fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahononam-po ary fahalemem-panahy. Qualité tsara daholo ireo. Amen. Ary ireo tena andrasan'i Jesosy etintsika ao anatin'ny tokantranontsika. Amen. Hitanareo ndao ny antsika hiverina kely any amin'ny Genesis, tena hoe le révélation tato anatiko ihany izay nomeny mpanompony teo, fa tena velabelarintsika tsara. Amen. Amin'izay mba ho azontsika tsara izy arak'izay napetraky ny tompo aty anatiko. Raha hijery ny tantaran'ny Adama sy Eva tsika tany voalohany tany dia Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ao izy. Amen. Efa vonona teo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izay vao namorona ny Adama amin'izay izy tamin'ny farany. Amen. Izany hoe efa teo daholo izany ny asa izay tokony ataon'ny Adama. Alleloia. Dia ahoana? Dia nasiany ny asa Adama. Nasiananao zavatra izy izany tao. Saingy izao rehefa ny asa rery Adama dia ozy izy amin'izay avy eo hoe ary hitako izy fa tsy tsara raha irery raha lehilahy. Teo vao hitan'Andriamanitra amin'izay izany tsy tsara raha irery ny lehilahy. Amen. Fa andeha hanamboarako vady sahaza azy izy. Raha mandinika an'izany tsika izany hoe tsika vehivavy izany tena tsy tao anatin'ny programan'Andriamanitra mihitsy tamin'ny voalohany. Amen. Saingy izao hitany hoe mila namana ny lehilahy. Amen.
mila mpanolontsaina izy, mila mpampifaly izy, mila manala an'le hoe mety hoe stressé be Adama tao amin'ilay zavatra be dia be le andraikitra nataony tao, dia mila le nanamboarany vehivavy amin'izay. Amen. Le vady sazana azy ozy izy. Donc rôle antsika vehivavy anisany voalohany dia tena hoe le hitondra atmosfera tsara ao anatin'ny tokantrano. Amen. Ampifaly an'io lehilahy io mba hampiadana anazy. Alleloia. Amen. Tsy maintsy ekeny zany satria zay le lalàna. Ary matoy napetraka Jesosy hoe zay le izy dia tsy ampy an'izay, zay ny ampikorotana an'ilay tokantrano raha vao tsy mandeha arak'izay tsika. Amen. Ary ny vehivavy indray ny tsy fankatoavantsika an'izany ny tsy fankatoavan'ny Eva an'Andriamanitra, le didin'Andriamanitra, dia lasa nampisy fahafatesana teo amin'ilay tokantrano, teo amin'ny fiainana, teo amin'ny zareo mihitsy. Lasa nampisy fahampitehana, lasa nandrava zavatra betsaka. Amen. Donc zany tena hoe tokony tsika hankatoa. Alleloia. Zay ny tena tsy maintsy mankatoa tsika vehivavy. Ny lehilahy indray Adama, leo amin'ilay hoe tiava ny vadinao tsy voatery teny je t'aime foana ho. Amen. Fa aza avela irery loatra madama. Amen. Ny famelan'ny Adama irery teo amin'ny Eva, fotoana tsy haiko mety hoe variana ny asa izy, dia tonga menarana nakafanana azy. Amen. Matoa Andriamanitra ny teny an'io hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tsy ampy fitiavana ny vehivavy. Amen. Tsy ampy fitiavana tsika vehivavy, mily tsika mba hoe mahatsapa hoe tena tiantsika foana io vadintsika io. Amen. Dia izao raha vao irery loatra raha vehivavy dia hisy menarana foana, mety hitondra fitiavana hafa ahavariana n'iny vehivavy iny, dia ho tanteraka ny fandrafesana. Amen. Ary tonga ny fahafatesana, tonga ny fandravana. Amen. Zay le tena hoe anisany tian'Andriamanitra ho tsapantsika, ho takatritsika, ho takatrareo lehilahy hoe tsy ava ny vadinareo. Amen. Le izy tsy hoe filambanina fa indraindray mba hoe mila tsapanay vehivavy hoe tena mba hitanareo tokoa ve le vokatra mba ataon'ilay vehivavy ao anatin'ilay tokantrano, hoe miasa ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano ao koa e. Alleloia. Dia zay le izy. Mba mila kely an'izay fankasitrahana izay ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano. Amen. Ary io fitiavana tenenin'Andriamanitra eto io dia teo ihany koa ny natakarako hoe le fitiavana ao amin'ny Korintianina voalohany 7:12, io fitiavana siany Jesosy hitiavany lehilahy amin'ny vadiny io. Ndao indray aloha jerentsika izay amin'ny anaran'i Jesosy. Efa haintsika loatra dia tiako indray mba vakianareo amin'izay mandray anjara daholo tsika. Alleloia. Amen. Izay mahita raha afaka mamaky an'izany amina inona avy définition fitiavana io. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana voalohany 7:12-17. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Amen.
Alléluia. Hitanareo ilay izy. Ary amin'ilay Galantiana toko 5 teo ihany koa dia ilay 2:20 dia ny fitiavana ny voalohany indrindra. Amen. Dia eto ihany koa ilay hoe ny lahy tiava ny vatanareo dia io ilay fitiavana andrasan'Andriamanitra ho hita ao anatin'ny tokantrano. Inona ozy izy? Maro-po sady mora fanahy. Tsy mialina. Indraindray mety hoe ny vavy indraindray mety ataon'Andriamanitra mahay kokoa noho ny lahy, fa tokony tsisy fialonana hipetraka mihitsy ao anatin'ny tokantrano. Amen. Tsy tokony hialina ny lahy hoe ianao indray zany ny tena be karama noho izaho ohatra raha miasa. Amen. Azontsika ilay izy. Tsisy fialonana tokony hipetraka ao anatin'ny tokantrano, tsisy fireharehana ihany koa. Zany hoe tsisy fireharehana hoe zany tena zao, zany tena mampidi-bola, zany tena ohatr'izay sy ohatr'izay. Amen. Tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mamendrika, tsy mitady no azy, tsy hoe izay mahafinaritra anahy ihany izany anahy ihany. Amen. Tsy mora sositra. Io aloha tena ady mafy mihitsy raha vao tsy en communion amin'ny Jesosy tsika dia mora sositra. Tsy marina izany. Mora tezitra vao tonga avy any ianao dia efa misy zavatra kitihan Jesosy anakorotanana fotsiny hoe dia efa miady. Amen. Ary tena hoe izay no mahatonga ilay hoe eo tsy mora sositra dia eo miditra ilay Galantiana ilay vokatry ny fanahy hoe ilay fifaliana. Azontsika fitiavana dia fifaliana. Faharoa miditra ny fifaliana tsy maintsy ho iaho hoe ny atmosfera entintsika vehivavy indrindra ao anatin'ilay tokantrano mitondra an'ilay tokantranontsika. Ary io miampitatra any amin'ny ankizy io. Amen. Ary entiny hatrany amin'ny fiainan'ny ray manontolo any io. Rehefa tena hoe mahafinaritra ny ao anatin'ny tokantrano, feno fifaliana ao, feno fiadanana ao, tsisy korotana, dia tahaka an'izay ihany koa ny entin'ny zanakao rehetra any amin'ny fiainany rehetrany. Tsy manao otro-pozy izy. Mila tena hoe madio fo foana tsika. Amen. Ny loto-po mamerina ny lasa foana. Ndre nisy faute kely anankiray ka iny foana saitsaintsika dia tsy handroso mihitsy ny tokantrano ihany koa. Satria vao misy zavatra hitranga dia hifanometsiny. Amen. Dia amerina an'iny hoe ianao koa raha nanao tamin'ity nanao an'izao dia zao. Fa rehefa mamela dia mamela hatramin'ny farany. Amen. Izay mahatonga n'Andriamanitra miteny foana hoe aza atao tratra amin'ny masoandro miletika hozy izy ny fahatezerana ohatra. Amen. Alléluia. Tsy maintsy miombony tsika. Amen. Amin'izay mba ho afaka izany zavajavatra rehetra, ny otro-pony, ny fifaliana ao anatintsika ao. Tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana izy fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Amen. Mandefitra ny zavatra rehetra. Ny tsirairay avy samy manana ny toetrany. Ary matetika izao mahavariana amin'io Andriamanitra io. Tena hoe mpivady ny akabeazany hitako dia ohatrany hoe mi-contraire an'ilay toetra. Mifameno izany. Satria manino izay fa ahoana raha ilay mpivady matetika ohatrany hoe tena ndray ohatrany hoe be resaka be, ndray tsy miteny mihitsy. Marina izany. Satria tian'Andriamanitra ahay balance ny tsirairay avy. Ary tena hoe ahay anitsy ny fanitsy. Alléluia. Mandefitra ny zavatra rehetra izy mino ny zavatra rehetra ary manantena ny zavatra rehetra. Alléluia. Mino ny zavatra rehetra izy. Tena hoe izay ny ilaina. Manantena. Hoe ilaina mpivady tena hoe miara-mivavaka. Raha vao tsy miara-mivavaka koa ny mpivady dia tena misy zavatra tsy mipasy mihitsy ao. Misy communication tena hoe ny iray mieritreritra izay eritreretiny, ny iray mieritreritra izay mampetipety anazy foana ihany koa.
fa ao anatin'ny tena hoe fiombonana mivavaka ao ny tena hoe mitovy le zavatra le vision zany, mampitovy ny vision, mampitovy ny fanantenana, mampitovy ny zavatra tena hoe angatahana. Alleloia. Dia mampiasa, mampamora aingana an'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainan'ilay tokantrano. Alleloia. Ireo zany le discipline tsy maintsy manaraka an'ireo tsika raha tiatsika handroso tsara ny tokantranontsika, raha tiatsika tena hoe haharitra le izy, dia ny lahy tia ny vadiny. Amen. Amin'ilay fitiavana marina le nitenenina teo, ireo fitiavana be dia be rehetra nitenenina teo. Ary ny vavy kosa dia manaiky itia ny lahy, manaiky amin'iny, manaiky hitondra le atmosfera tsara mba hatamana ny oranga io ao an-tranao. Amen. Ataovy eny gidragidra lava ao ozy izy hoe aleoko ozy izy any ampiasana any any, aleoko ohatrany vao miditra ato an-trano ohatrany tena tsy mahatamana zany fa tabataba lava ny hita ao anatin'ny trano ao. Amen. Alao ny any ambadika any izy variana any, fa alao tena hoe mba ao an-trano izy tena hoe tsy andriny izay tonga atongavana ao an-trano, na ianao vehivavy ihany koa tsy andrinao izay atongavanao tokantrano. Alleloia. Amen. Amin'izao fitiavan'i Jesosy ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha. Fitiavan'i Jesosy ny tena ilayntsika ianao. Amen. Fitiavana tao amin'i Jesosy daholo na vokatry ny fanahy ireo na io fitiavana le définition ny fitiavana io. Nomeny antsika ianao amin'izay io a. Ary amin'izao vaninandro izao tena hoe maratra fo ny olona, maloto fo ny olona. Mino an'izany ve ianao? Manaiky an'izany ianao? Tena hoe ny ankizy ao an-tokantrano mahita ny adim-bivady, mahita ny korotana dia lasa maratra fo. Misy ny fisarahana dia lasa misy fiantraikany eny. Ary ny tokantrano ratsy dia tena hoe miantraika hatramin'ny firenena le izy. Amen. Azonareo ve? Satria le tsy ampy fitiavana tanatin'ny tokantrano ny olona dia lasa manimba, maratra fo e. Dia mivokatra izay ratra-po izay tena hoe tsy manaiky hoe andefitra izany, fa tia hametraka foana. Fa ozy izy ny tompo aminao androany mitsangana ozy izy, mihazava. Amen. Fa tonga ny fahazavanao. Io fahazavana io dia ilay fitiavan'i Jesosy Kristy ao anatintsika sy ianao ao. Miandry antsika Jesosy hanazavany izao aizina rehetra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe indro ozy izy ny aizina manarina ny tany. Amen. Fa aminao ny mpisaha mazava. Dia ilay fitiavan'i Jesosy Kristy io fitiavana teneny hoe ampazavy io. Alleloia. Atombohy ao anatin'ny tokantrano ilay izy. Dia avy eo atombohy amin'ny manodidina anao. Amen. Tsy mahafaty antoka ny tena hoe tondra an'ireo vokatry ny fanahy sy ireo zavatra rehetra ilay tena définition ny fitiavana io. Anisan'ny olana tena hoe aty tena hoe anisan'ny tsy anekentsika vehivavy, tsy ekentsika vehivavy zany dia loatra hoe tia hamaly faty kely izany. Rehetra hoe misy fahadisoana mitrango anatin'ilay tokantrano dia ohatrany tsy manaiky ianao eny mety hoe tsy mivehivavy rehetra fa izay concerné. Amen. Ohatrany tia hamaly faty izany tsy manaiky maty antoka be raha natao an'izao, za kosa ve fa nanao an'izao dia ahoana mihitsy moa. Dia ohatrany tia hamaly faty tsika, tsy manaiky izany tsika. Nefa izao raha vao tsika mamaly faty vao mety tena hoe falany devoly
voame vo ihany tsika voame reraka tena voame tsisy solution le izy amen fa ny solution dia tsisy afa-tsy fitiavan'i Jesosy io ihany manaiky mandefitra ny zavatra rehetra ozy izy tsy atsika any fahamaliana ozy izy Andriamanitra alleloia aza nareo ozy izy tsy ataoko aza mamaly ratsy ny ratsy avelao amin'ny fotsiny iny miombona raha misy zavatra mampalahelo anao tao anatin'ny tokantrano ary tena hoe niraisiko anatra mihitsy izany amen ndrendray ianao tena tsy manaiky izany ary izay tsy nitiavako an'io izy izy taminareo hoe tsy tiako mihitsy ny haino an'io satria nisy zavatra tsy mety ekeko izay fa nampianarin'i Jesosy atao anatin'izay hoe any fahamaliana izy izy fa tsy anao satria rehefa mamaly voamenao tena sady maratra fo ianao voamenao tena miloto-po amen tsy hany ny solution miraisa fotsiny amin'i Jesosy amen fiombonana ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra hoe Jesosy ny ilainao alleloia Jesosy avy any Nazareta ny ilainao ny ilaintsika amen tsy maty antoka izany ianao avelao ny Andriamanitra ny hamaly an'iny tsy mahova ozy izy koa ny mpanompon'Andriamanitra te hoe tsisy olona mahova olona izany tsy voaovanao izany na anao tena hoe izay fahaizanao sy niny eo ary ianao rehefa anao izay tiany ihany izy dia any foana izy fa ataovy fotsiny ny andraikitrao amen maninona hoe ataovy ny andraikitrao maneke ity anazy itsika aloha tsisy tambony na tsy hitanao foana ara izany hoe fitiavana le izy ara zany izy ara tsy tia anahy akory tokony tia anahy aloha izy zay vao anaiky anazy non ataovy ny anjaranao amen eto ireo vokatry ny fanareo atmosfera tsara ao anatin'ny tokantranonao mba hatamana hampirindra tsara indrindrindrindra mba hampifaly ny ankizy mba hampahazoaina ny ankizy ao anatin'ny tokantrano dia le lehilahy ihany koa mety hoe any amin'ny lehilahy indray mety hoe le vehivavy indray misy olana non aza mamaly faty ataovy ihany koa miparanao eto ireo fitiavana ireo ataovy foana le fitiavana fa tena hoe rehefa mamboly tsika tsy maintsy mijinja alleloia atao asy fitiavana foana ary tena hoe niraisiko izay anatra izay tamin'i Jesosy tsy mandeha hivoaka ny trano izy dia ho za Jesosy ahina izy iny za ato an-trano ianao mahita ny alehany rehetra fa dia matoky anao matoky azy ihany koa amen fa dia arovy izy fanahy masina anjarantsika dia mitondra-mbavaka na ny lahy na ny vavy alleloia tsy maintsy mandohalika ireo ihany ny solution dia miray amin'i Jesosy misy zavatra tena hoe tsy zakanao ndana mirindrina ao amin'ny tokantranonao ndana mandohalika dia ampiray an'i Jesosy daholo Jesosy tsy zakako le ohatran'izao ty kosa tena mafy aminah nytondrany ity fa tsy maninona fa hitanao anie io fitiavan'i Jesosy io mampiasa olona izy tsy voatery le amin'ny vadinao fa na ny zanakao ara indray tena maneho fitiavana be anao le namanao indray tena hoe misy olona foana ampiasainy tena hoe mirasy ireny manomenao n'io fitiavana io foana rehefa tena miankina amin'i Jesosy ianao amen dia androany tena hoe zaraiko antsika iny révélation napetraky ny tompo anahy iny mino afa hanova ny fiaina tokantrano tsika asianao zany manomboko izao alleloia tiako ianao hitsangana amin'izay ndao tsika hivavaka misaotra ny tompony amin'izany révélation izany alleloia raha nisy ny tena hoe mety tsy fanekena mety misy ny tena hoe andraikitra tao anatin'ireo tsy tanteraka ao dia izao ny fotoana tena hoe ny Jesosy ndao tsika hifona aminazy dia ndao tsika hangataka indray an'izany fitiavan'i Jesosy izany mba tena ho ao anatintsika ho ao am-pontsika izay lotolotom-po rehetra mba ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy ary izay tokantrano korotana rehetra mba hiravana manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy amen asandrato mivavaka ao ary masina tsara indrindra mankasitraka anao tompony amin'ny révélation rehetra amenao saotra anao indrindrindrindra ihany koa fa nay masina satria ianao
tarika amin'ny fotoana rehetra ianao nampiteny ateto indray androany raha nisy tena hoe mety mbola tsy tafapitako tsara fanahy masina dia mangataka ianao no tena mameno tsirairay avy hatrany ary ianao no tena hoe mbola ame révélation tsirairay avy indray tao anatin'izany teny zany ho an'ny tsirairay mba hitondrany tokantranony mba hampirindra tanteraka sy hitoetra an'izay fitiavanao zay Jesosy ao anatin'ny tokantrano. Mety tsy nankatoa zay taloha, mety namaly faty zay taloha Jesosy fa androany zay tena manaiky fona eo anatrehanao fa tena hoe andeha araka ireo vokatry ny fanahy rehetra ireo hianatra tena ity tsisy tambiny, hianatra tena hoe hitondra fifaliana, hianatra tena hitondra fiadanana ary hianatra hifandefitra, hianatra hifamela tokoa. Androany Jesosy tiako apetraka eo amin'ny fonao ny tananao, ataovy eo amin'ny fonao ny tananao. Androany Jesosy tena hoe andray anao indray zay, tena andray an'izany fitiavanao zany hikoriana ao anatinay mba tena hiposaka tokoa izany fahazavana zany ahafahanay hanazavan'izao aizina rehetra maneran-tany izao ary ny ratrapo rehetra rehetra ao anatin'ny tsirairay avy Jesosy dia oka tena ho fenonao, fenony fitiavanao mba hadio. Halleluia. Tsy hiandry ninninina izay fa ianao ihany Jesosy ny ilanay le fitiavanao, raha ianao tsy tianay dia tena maty antoka izay. Fa androany tena hoe raisinay vaovao indray zany. Midira ato am-ponay raha mbola misy lotoloto ao ampatsahivy izay fa nay masina tena hoe amboraka an'izany eo anatrehanao Jesosy hifona amin'izany, hiala amin'izany ary mba handeha vaovao anatin'izany fiainana mahafinaritra be dia le fiainana nampitondrainao mpanomponao teo aloha, le fiainana be dia be izay tsy ahitana an'izany raha tsy ao aminao rehetra. Mankasitraka Tompo malala dia rainay mandrakizay ny anaranao. Halleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazotoerana tompoko. Tain'i Jesosy tsika rehetra sotra ny tompony amin'ny fotoana androany nafahatsika nandray tenin'Andriamanitra. Tadidio fa miresaka sekoly momba ny tokantranontsika androany dia sary omeny ny tenin'Andriamanitra dia tsisy hafa amin'ny hoe tahaka ny Kristy sy fiangonana, fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ao tokantrano dia fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Dia misy sarina sehon'Andriamanitra jerenareo any amin'ny bokin'ny Genesisy vao miresaka Andriamanitra miresaka hoe nametraka ny Adama tao amin'ny saedena dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe mamangy ao foan'Andriamanitra isakariva, zany hoe misy fifandraisana tsy tapaka. Dia zany sary zany hitanareo le sarin'ny saedena le hoe misy fanatrehan'Andriamanitra isan'andro, tian'Andriamanitra ny tokantrano tsirairay le saedena vaovao. Amen. Ny tokantranonao tokony saedena isan'andro, misy fanatrehan'Andriamanitra, misy fifandraisana tsy tapaka entre anao sy Andriamanitra. Dia jerenareo ny izy vao feno le fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ny saedena dia inona mitranga? Tsisy zavatra banga sy manque zany tao, tsisy fitarainana, tsisy sujet de prière zany nasandratry Adama tao, fa zay ny ilainy dia misy satria maninona? Feno fanatrehan'Andriamanitra. Ny tokantranonao koa tokony oatra zany isan'andro. Amen. Tokony tokantrano isan'andro zany tsisy hoe tsisy zavatra mahaory zany ary tena normal be reto Davida ny teny tsy manan-java mahaory satria maninona? Zay ilainy dia misy ara-potoana. Amen. Satria maninona? Tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, misy fanatrehan'Andriamanitra tsy tapaka eo amin'ny fiainana. Dia andaontsika rehetra koa mba hiainana zany. Hitanareo io fitiavanao anivon'ny tokantrano io raha tsy feno raha vao tsy feno Jesosy satria iza ny fitiavana? Jesosy. Dia rehefa Jesosy tsy ao dia tsisy fitiavana koa tafatoetra ao. Zany hoe isan'andro zany ny fiainantsika tokony fiainana feno Jesosy. Amen. Manasana hitsangana re. Andeha hivavaka tsika amin'ity fotoana ity dia andao angataka amin'i Jesosy indray androany.
feno isan'andro ny fiainanay, ny tokantranonay mba isan'andro tena hoe vao mifo ianao dia tsy manana teny aloaka afa-tsy Jesosy, tsy manana ninonina olazaina afa-tsy ny fahatsarana. Dia renao mihitsy hoe tena izy ny fiainana ho anao, renao mihitsy hoe izy ny rehetra ho anao, na mandeha na makaiza ianao dia izany ny tsapanao hoe Jesosy mameno ahy isan'andro. Andriamanitra misaotra anao izay, mankasitraka indray ny amin'ity fotoana androany nafana niona taminao teto amin'ity fotoana ity. Misaotra anao satria menao ny tombontsoam-pahasoavana ahafahanay mianatra ao aminao Andriamanitra, ary tsy maintsy mianatra izay ampara-patratra anay ny tanjona farany dia no tonga any aminao. Misaotra anao satria betsaka mihitsy ny zavatra tena mbola hoe tena tsy hainay eo amin'ny fiarahana aminao. Mampianatra anay ianao satria dingana sarotra indrindra lalovan'ny olona tsirairay, ny kristianina tsirairay dia miaina ao anatin'ny tokantrano, mitahiry fanatrehan'Andriamanitra, miaina ao anatin'ny fiainam-bavaka, feno isan'andro feno anao. Sarotra aminay ny miaina an'izany satria ao anivon'ny tokantrano ny ahitana tokoa ny tena sedra maro samihafa, ao anivon'ny tokantrano ny ahitana ny toetra anay tena mianjaanja tokoa amin'izay rehetra mety falamen'ny tsirairay, ao anefany tsy maintsy miainga ny fanefena sy fanamboarana satria tokantrano hitsena ny fiverenanao ratrizay, satria izay rehetrarehetra tsisy andeha irery hiditra ny lanitra fa tsy maintsy miaraka aminay ny ankonanay, tsy maintsy misy olona hafa miaraka aminay, ary eo indrindra izay mamboatra ny fijoronay Andriamanitra mba hahatonga anay ho tanteraka ambara-piverinao eny amin'ny raho ny lanitra. Ndreto izay manantona anao androany, tsarovo ny tokantrano sy ny ankonana tsirairay avy izay tonga teto androany. Aoka ho tokantrano feno fanatrehanao isan'andro, aoka ho tokantrano tena araka izay namoronanao azy hatrany am-boalohany tokoa dia feno izany fanatrehanao izany tena sahedena isan'andro, ary tokantrano manana ny fahafenona satria Kristy ny tena fahafenona, ilay lohan'ny fiangonana. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fitarihanao Andriamanitra, ary misaotra ny amin'ny famanginandroany, mivavaka n'iza tokantrano eto androany, mety manana angamba sy mandalo fotoan-tsarotra ianao ray amin'ny anaran'i Jesosy no hiditra an-tsehatra amin'izany tokantrano izany, satria ianao tonga dia onona baranao, fedanako no meko anareo ary ny fedanako no avelako ho anareo. Tsy nentinao nody tany an-danitra ny fedanana, fa any efa fedanana mandrakizay, fa eto ambonin'ny tany ny milan'izany. Tononoko aminaran'i Jesosy izany no anapaka sy anjaka ao amin'ny tokantrano tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy, ary ho tokantrano ahitana fiainam-bavaka, andra-kasitrahana eo anatrehanao, ambara-piverinao. Misaotra ny amin'ny fitarihanao Andriamanitra, ary misaotra ny amin'ny famanginao tamin'ity androandroany ity. Ianao no maimboninahitra mandrakizay, tsarovy ny ankonana izay mety mandalo fotoan-tsarotra, mety misy tonga eto angamba zao, ny vady mety mbola tsy ao anatin'izany hoe miaraka aminao izany, mety mbola misy zanaka ihany koa mety mbola tsy ao anatin'ny sahanao, mety miatrika ady angamba tonga eto, fa mivavaka ray aminaran'i Jesosy. Ianao no anangany satria josoana vitany teny zasy ny ankonako anompo an'i Jehovah. Ianao no hitari-dalan'Andriamanitra, ianao no aneo ny fahatsaranao eo amin'ny fiainany tsirairay avy, ampijoro ao anatin'izany fotoan-tsarotra mety lalovan'izany, ary anangana azy ireo voninahitry ny naranao. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao, voninahitra ny ho anao rery mandrakizay. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao a, hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mpandehanao amin'ny fiadanana, voninahitry ny anarany izy ray sy zanaka fanamasina. Amen. Tain'Andriamanitra mahereza daholo tompoko a, mifankahita amin'Andriamanitra ao tokantranonareo. Amen. Ataovy tahaka ny misy vehivavy ray izay tena nahavariana aminao mihitsy ao anaty baiboly ao, Maria ny anarany, fa i vehivavy io isaky mifanena amin'i Jesosy dia mandohalika mekohaka foana dia tsy mety miala eo tongotr'i Jesosy izy. Ataovy tahaka izany tsika rehetra tena hoe
amin'ny fotoana rehetra ao atokantrano vao misy fotoana dia mekohaka ianao mitady an' jesosy amen tay jesosy azy zareo fahasoavan'andriamanitra natoy izao a fahasoavan'andriamanitra matoy izao atsika rehetra